Manangana Kristianina Matanjaka. Manangana Kristianina Matanjaka. Fandarana aranao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao. Andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe. Amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manangana Kristianina Matanjaka. Atolotra sy tosainy Madame Larissa Lydie Randriarimalala. Manangana Kristianina Matanjaka. Dia amin'ny fofeny fifaliana sy ampitiavana be tompoko lasy tompoko vavy no entiko mandrosa ato anatin'ny tokantranontsika amin'ity fotoana mahafinaritra dia mahafinaritra iarahanao amin'ny tenako amin'izao fandarina izao. Manangana Kristianina Matanjaka anonako ihany koa ny fiadanan'Andriamanitra nizaka izay napakafenao anatin'ny tokantranontsika. Mino hoe tsy mbola diso ihany koa, tsy mbola tara ny tena marina raha izao vao mba iarabanao na hatratra ny taona 20 dia manonona ny fitahin'Andriamanitra be be manana ambiampy ho aminao sy ny ankonanao amin'ity taona vaovao ity, ho amin'ny lafiny ara-panahy, ho amin'ny lafiny ara-nofo, dia ho ambinina sy ho tahina amin'ny zavatra rehetra nentsika tsirairay avy amin'izao taona vaovao zao izany. Matoky aho hoe ity taona vaovao ity dia hitondra fanambinana, hitondra fahasoavan'Andriamanitra be da be ao anatin'ny tokantranonao, andraisanao zavatra goavana sy lehibe ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra, ary matoky aho hoe indrindrindrindra amin'ny lafiny ara-panahy dia ahavitanao dingana ngezangeza kokoa, lehibebe kokoa no izay efa nataonao hatramin'izay any ity taona 2024 ity, dia tononoko izany fiadanan'Andriamanitra izany. Anjaka izay napakafeno eo amin'ny ankonanao iray manontolo mihitsy izany. Mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fandaharana sy ny votoatiny dia andeha ilohantsika hivavaka, metraka ny fiarahana indray eo ampelantanan'ny Tompo, angataka ihany koa ny fitarian'ny fanamasina mba hametraka ny teny rehetra ho ambavan'ny mpanompony, mba ho teny goavana be entinao hamakivaky ity taona ity ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika eto androany, ahafahana izany tenin'Andriamanitra izany mamaka lalina ao anatinao ka tsy andalondalo fotsiny amin'ny sofinao fa hisy akony lehibe eo amin'ny fiainantsika ny teny rehetra izay ho afafin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaharana Manangana Kristianina Matanjaka izao. Ivavakantsika tompoko. Ankehitriny tompo malala dia tsy hainay tsy hisaotra sy hidera, tsy hainay tsy hanome voninahitra, ankalaza, nandratra ny anaranao lehibe, masina tsara indrindra izay tsapanay tompo malala ny fitantananao, ny fombanao nandritra ny taona 2024 iray manontolo izay nivakivakiana iny. Hatramin'izay Andriamanitra raiko na inona zava-nisy teo amin'ny fiainanay dia natsapa sady niaina izahay hoe teo anilanay foana ianao, ary izany indrindra no mbola mahatonga anay dia hisaotra sady te hanome voninahitra anao tompony amin'izao tombony taona lehibe izay nomenao anay izao. Matoky Andriamanitra hoe ho tahinao sy ho ambinao aneny fandarana izay iarahana eto amin'ity taona iray manontolo ity, indrindrindrindra ny androany mba hamakivaky izao taona izao izay dia matoky fireniteny rehetra izay afafy indrindrindra amin'izao fiandohan'ny taona izao ary tompo malala dia hitondra vo lehibe eo amin'ny fiainanay, ho azonay tsapaitanana, hivadika vaingan-javatra, azonay iainana somatsara ho voninahitra ny anaranao. Misaotra indrindra tompo honao voninahitra vangiony tsirairay avy anatin'ny tokantrano manjoa izao fahita lavitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko izay no hoe la hiditra anatin'ny fandaharantsika amin'ity androany ity. Eny ny taona moa vaovao fa niazakazakatsika ihany koa afaka manao départ vaovao mihitsy sika amin'izao taona vaovao zao miaraka amin'ny Jesosy, afaka ho lasa lavidavitra kokoa noho izay efa naliantsika tamin'iny taona lasa rehetrarehetra iny, ary afaka mametraka vision na vy na tanjona lehibe tsika amin'izao taona vaovao zao mba ho tratrarina, satria fantatsika tsara fa ao anatin'ny fotoana fiazakazany fitoriana filazantsara raha tsy resaka fotsiny tsika fa tsy ny eto Madagasikara eto dia miazakazaka ny fitoriana filazantsara, mampiasa olon'Andriamanitra, tsy mifidy olona ampiasaina izy na lehilahy na vehivavy na tanora hatramin'ny zaza madinika dia azon'Andriamanitra ampiasaina rehefa vonona, ary mino sady manantena fa izany rehetrarehetra izany baikon' Jesosy avokoa hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara, ny famonjena moa voalazan'ny tenin'Andriamanitra vao ho avy ny farany. Isan'ny
manafangana izay fiaviany Jesosy eny amin'ny raha lanitra izay efa andrasantsika zanak'Andriamanitra izay fiaviany zay ny fitoriana filazantsara miroborobo miazakazaka fampiasan'Andriamanitra ireo olona rehetra zay vonona ary tsy mifidinizaniza mihitsy Andriamanitra fa zay vonona rehetra dia azony ampiasaina ary isan'izany ny mba nanoloranay tena ho amin'izao fandarana izao mba ho isan'ny fitaovana na dia kely monja eo ampelantanin'Andriamanitra mba ampahery anao ampitraka anao ampitodika anao amin'Andriamanitra amerina anao indray raha nisy fotoana lavidavitra an'Andriamanitra ianao dia ao anatin'ny itony fandarana iarahantsika itony no fotoana lehibe indrindra fanararoatra hitodiana feno amin'Andriamanitra izany. Iresakitsika ozy mantsainao teo hoe mitoytsika ao anatin'ny azakazaka na inona zavatra mety hoe tsy dia nahomby loatra ve tamin'iny taona lasa iny fotoana izao anaovantsika dingana vaovao araka ny teniko teo ary anaovantsika départ vaovao indray miaraka amin'Andriamanitra sy ny fitariany ary izany indrindra no mahatsara ny Kristianina dia ny fiandohan'ny taona dia ny vao manomboka ny taona manana fahatsapana mandrakariva hoe miaraka aminao Andriamanitra eo anilanao Andriamanitra mombanao ny tompo izany no zavatra lehibe sy goavana indrindra amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra izany. Ato amin'ny salamo fafito amin'ny telopolo no jerentsika ny tiandroanty ten'Andriamanitra matetika fahita amin'ny masonao eny amin'ny fiarakodia eny amin'ny haingo-tranon'olona maro samihafa eny ary mety misy fotoana ihany koa toriana any anatin'ny toeram-pivavahana maro samihafa izay misy antsika fa anio ny tompo dia mba ametraka izany eto ambavan'ny mpanompo ny salamo fafito amin'ny telopolo andiny fadimy fody fony ten'Andriamanitra izay fampahirezantsika kanefa inona hoe andray fampahirezana lehibe tokoa ianao avy amin'izany teny izany. Salamo fafito amin'ny telopolo salamo nataony Davida eo amin'ny andiny fadimy ihany no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Averitsika indray mandeha ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Izay teny izay no napetrak'Andriamanitra tato anatin'ny mpanompony mba ho zaraina aminao amin'ity an'ity. Miaingintsika izao ary manomboka aty amin'ny fiandohan'ny taona eto amin'ny volana janoary izay ahafahantsika vidantsika ny hoe manao dingan-dava mihitsy manatratra tanjona amin'ity taona vaovao ity. Izay dingan-dava na izay tanjona tiantsika ho tratraran'izay anefa dia tsy azoazo fahatany tsy tongatonga eo amin'iny vinavinanao iny ianao na nofinofinao iny raha tsy misy ezaka natao mba hahatongavanao amin'izany toerana izany. Ny olona anankiray ohatra mpity baolina kitra izy na mpity fanatanjahantena ohatra mpiazakazaka reny mieritreritra izy mba te hanatratra loka goavana, mieritreritra izy mba tena ho te ho record, mieritreritra izy mba tena olo malaza aoriana kely eo miresaka fanatanjahantena dia fantatsika tsara ny zavatra tsy maintsy ataony fa misy entraînement be da be ao, misy fandavan-tena maro be ao, misy fahafoizan-tena maro be ao. Mety misy fotoana ohatra izy reny mpanao marathon reny amin'ny fotoana le hitanao le mainandro be mahakamo be reny ianao mbola mahita olona mpiazakazaka eny an-dalana eny. Ianao zany mandeha omban'io masoandro mamay be io efa midoladola fotsiny sisa fa izy mbola mavita miazakazaka, mbola teratsemboka, mbola manao entraînement tsy menatr'olona mikotrana eny ampovoany arabe zay misy malaladalaka kely afahany manao an'izay entraînement fanazaran-tenany izay ataony avokoa satria inona ny tanjony misy tanjonao te hanatratra loka, te hanatratra marika, te ho lasa lavitra amin'io fanatanjahantena izay ataon'io. Tsy hafa fa tahaka an'izany raha ireny mpity baolina kitra fantatsika hoe malazalaza na any ampitan-dranomasina na eto Madagasikara ireny dia fantaro tsara fa nisy dingana maromaro nalehany tao nisy zavatra maromaro fafoizany zavatra maro be. Fantatsika tsara fa ireny mpanao fanatanjahantena ireny tsy hoe mihinana ny sakafo rehetra izay tiany hohanina matory amin'ny ora izay tiany atoriana satria fantatsika fa ianao mety mbola matory be amin'ny voamaraina iny ohatra mety mbola miodina ao anaty botifotsy izy efa mandeha manao entraînement miazakazaka, izy efa teratsemboka ry ambadika ry reny olona rehetra reny raha mpity baolina kitra izy ohatra dia mbola kely dia efa voavolavola amin'izay toerana izay efa tao anatiny le hoe zaho arinao mba te hitovy andranina na te hitovy andranina dia hitantsika tsara mivokatra teo ariana fa dia mahomby reny ezaka rehetra ataon'ny olona ireny tany am-piandohana. Tsy hafa fa tahaka an'izany tiako hitondrananao ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity eo amin'ny fiandohan'ny taontsika izao mois de janvier iray manontolo ary mandritra n'ity mois de janvier ity tsika na ity volana janoary iray manontolo ity dia resaka be da be tsika ny mahakasika ny mahazava-dehibe ny tso-drano, ny mahazava-dehibe ny fiarahana amin'Andriamanitra araka rehefa natsidiko tamin'ny fandarantsika teo aloha dia izay no voizitsika
ao anatin'ity volana janoary ity satria nahoana apakivaky 12 volana vaovao manaraka indray tsika raha sitrapon'Andriamanitra rariny loatra raha mandray sy manana antoka dia ny aty ampiandohan'ny taona hoe miaraka aminao Andriamanitra ary za ty ampahery anao hoe aza miainga mihitsy raha tsy matsapa ianao ny fomban'Andriamanitra anao aza mihetsika manao zavatra mihitsy raha tsy matsapa hoe nankasitraka anao Andriamanitra voatsodrano tanteraka mihitsy ianao aza miaingy aza manomboka manao zavatra mihitsy raha tsy matsapa ianao hoe eo ny falatrian'Andriamanitra eo ny fanampian'Andriamanitra anao eo ny tolotsaina sy ny tsilosaina avy any an-danitra mampalahelo mantsy be da be ny olona ohatra hoe anangana tokantrano zao izy rehefa anangana tokantrano izy na mety ihany koa na anangana tokantrano hoe anao mariage ny tiako tenenina na mety ihany koa anangana trano hoe anao fototra na trano dia misy fotoana be da be ny olona indrindra raha tsy resaka tsika afa tsy neto Madagasikara no manana an'izao feritreretan'izao manao hoe andao aloha miantso olona mpikarakaratsika hatramin'ny daty iadina fototra ananganana an'io trano io dia alaina avary amin'ny olona mpanandro alaina avary amin'ny olona manao azo tsinjinjavatra alaina avary amin'ny olona mpitaiza dia izay no entina manorona le trano vao iainga mihitsy ary rehefa tonga avy any nga mpitaizana nga mpanandro dia izy no mameny daty hoe tsy maintsy an'ity daty tianareo manao an'io raha tianareo vita trano farany io dia mba tsisy matimaty koa amin'izay mba tsisy maradratra dia tia ny daty anaovanareo anazy ary tsy maintsy izay ihany koa manatsatoka ny angady voalohany sy mametraka ny vato fototra voalohany ary fanampony zany dia somary asiana zavajavatra kely fombafomba kely any amin'ny fanambanana fanorena ny trano dia misy olona manana fomba tahaka izany eto Madagasikara tsy manameloko anao koa ny tenin'Andriamanitra androany fa izay misy olona manaingy an'ilay trano amin'ny alalany fombafomba tahaka izany betsaka ny olona ohatra hoe izy hiditra ao anatin'ny sehatry ny tokantrano sehatry ny mariazy betsaka ny nahita hoe atao raharaha izy roa dia tsy manapaka daty mihitsy aloha tsy mahazo mihitsy aloha tsy manaiky mihitsy ny fianakavian'le raha lelava tsy maintsy mantany any ngapitaiza tsy manaiky mihitsy ny fianakaviandra vehivava tsy maintsy mantany any ngapitaiza zay vao manondro an'io daty io sy ny sisa androany ty ampahery anao androany ny baiboly dia mampianatra antsika ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ho ataony tanteraka dia ny vao mandoa zao taona 24 ho diavintsika izao zay inona zato isan-jato fa ity taona 24 ity dia tsy mba handerery mihitsy ianao fa hiaraka aminao ny fomba an'Andriamanitra ho tanterahan'Andriamanitra aminao ny teniny izay rehetra efa nampanatenainy izay rehetrarehetra efa nolazainy hoe ino tsy andaona afoianao mihitsy izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao izay tantananao amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinako dia ho tanterahan'Andriamanitra sy hoe fainy tsy misy diso eo amin'ny fiainanao zany amin'ity taona 24 iray manontolo ity raha mino an'izany ianao dia ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany vitany zany ary ainy atao zany matony lazainy tsy manahiran'Andriamanitra manatanteraka an'izany ary Andriamanitra rehefa milaza zavatra anankiray dia na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana tanterahany izy zavatra nolazain'Andriamanitra iny ho tanterahany iny rehefa nolazainy androany dia isitona sainao sy ny fonao hafa reo olona zany olona miara-mandeha amin'Andriamanitra zany ianao tia alavorariny zavatra rehetra kasainao atao ianao manana tanjona hotratrarina amin'ity taona 24 ity ianao manantena hita fiovam-piainana amin'izao taona vaovao zao aza manderery aza miezaka amin'ny herin'ny tenanao samy irery ka tsy mite alalana izy an'izy ianao fotsy ianao hoe aiko io vitako io za matanjaka za mahay za maranitra dia eritreritra nderery ianao ho diso lalana eny ianao ho vizany eny am-pandehanana eny ianao afo zany olona miara-mandeha amin'Andriamanitra zany afo zany olona miaraka amin'Andriamanitra zany afo zany olona manankina ny fiainany eo ampelantanan'Andriamanitra zany hoy ny tenin'Andriamanitra manao ankino amin'ny Jehova ny lalanao tsy lavina fa misy zavatra be da be tsy maintsy zedraina ianao ane na zanak'Andriamanitra ary mbola eto ambonin'ny tany ianao fa tsy any an-danitra dikan'izany rehefa mbola eto ambonin'ny tany tsy maintsy misy karazana olana eto tsy maintsy misy karazana problème atrehanao eto tsy maintsy misy zavatsarotra eto tsy maintsy misy zavatra manahirana rehefa mbola eto ambonin'ny tany rehefa any an-danitra ianao fa tsisy an'izany tsony rehefa any an-danitra ianao tsy mivaky loha amin'izay jirama tsy mivaky loha amin'izay mangatsika sy mafana tsy mivaky loha amin'izay écolagen'ny mpianatra sy ny hofatrano tsy any tsisy an'izany tsony fa raha mbola eto ambonin'ny tany ianao dia misy karazana zavatra be da be tsy maintsy mifamaofao eo amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra azy ianao zay natonga an'i Jesosy Kristy tompony teny manao hoe
eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa za efa naresy an'izao tontolo izao. Tokony omeny Jesosy matoky fa za efa naresy an'izao tontolo izao. Ny olona anankiray zany ry havana manankina ny fiainany eo amin'Andriamanitra, miara mandeha amin'Andriamanitra, miara miainga amin'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra. Ankino amin'i Jehovah lalanao ary matoky azy ozy ny Baiboly vakitsika teo. Dia atao mitanteraka. Tianao ve no lavorary ny lalanao? Tsy misy sakatsakana, tsy misy obstacle ary enina dia misy obstacle ary ny fiarahanao mandeha amin'i Jesosy dia vitanao ny andingana an'izany amin'ny fomba tsotsotra. Tianao ve no tonga any amin'ny tanjona ny eritreretinao ahatongava? Tianao ve no mba ahazo izay rehetrarehetra irinao ho tonga any amin'izay rehetrarehetra mba vinavinanao? Tsy ny eritreretinao na amin'ny lafiny ara-panana na amin'ny lafiny ara-nofo. Za andro anty hisitina ny sainao sy ny fonao. Mahaiza manankina ny fiainanao eo ampelantan'Andriamanitra. Mahaiza mametraka eo ampelantan'Andriamanitra ny hoavinao rehetrarehetra. I Jesosy Kristy tompony ny tenin'Andriamanitra dia milaza. Andriamanitra raintsika dia ny teny manao hoe ny zavatra hoavy no anontany ho ahy. Fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidika any. Ho tanteran'Andriamanitra aminao ane izany teny izany amin'ity taona ity. Hoe fain'Andriamanitra aminao ane izany teny izany amin'ity taona ity. Ny amin'ny zavatra hoavy anontany ho ahy. Dikan'izany dia izao ny hoavinao iray manontolo eo ampelantanan'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra, efa nosoritan'Andriamanitra. Ianao ohatran'ireny olona ohatrany hoe raha film izy dia ohatrany hoe ianao ilay mpilalao fotsiny. Fa ny hafaran'io film io tsy maintsy efa mpandresy foana. Ny hafaran'io film io tsy maintsy ianao mandresy. Fa ao anatin'io mandrapatonga anao tonga eny amin'ilay fandresena, io tonga eny amin'ilay point d'arrivée. Misy karazana zavatra maro be tsy maintsy lalovanao ety aloha. Ohatrany misy ady zany, ohatrany vo kely zany ianao, ohatrany misy fotoana lavo kely zany, ohatrany misy fotoana tratra kely ny zanatsipika ny fahavalo zany. Fa ny hafaran'io film io raha film izy dia ianao foana ilay mpandresy. Ianao foana dia mivoaka ho amin'ny fandresena mihezinyezina. Inona no tiako tenenina io fiainantsika io eo ampelantan'Andriamanitra. Manomboka hoy voalaza amin'ny Baiboly manao hoe tahaka ny vodivom-pelantanana eo ampelantan'Andriamanitra ny fiainan-drazanak'olombelona. Dikan'izany dia izao fantatr'Andriamanitra ny andohanao. Fantatr'Andriamanitra hoe amin'ny taona tahaka an'izao dia hisy vehivavy ho teraka, ary amin'ny taona tahaka an'izao izy io ny hiala eto ambonin'ny tany. Fantatry ny tenin'Andriamanitra dia ny aloha vakivava mihitsy ane. Izy Jeremia dia lalala hoe fony izy mbola tsy noforonina tany an-kibony reniny kory. Fony izy mbola tsy noforonina tany an-kibony reniny. Zany hoe mbola tsy nitorotoronina kory ry Isaia, ry Jeremia, ireo mpanompon'Andriamanitra malaza goavagoavandreo dia nahatsapa daholo. Fa izy mbola tsy hita kory. Dia efa fantatr'Andriamanitra sahady. Inona tiako atokavana amin'izany? Tsisy miafina amin'Andriamanitra ny fiainantsika io. Fantany ny antom-boantsika ary fantany ny hafarantsika eo ampelantanan'Andriamanitra. Inona no mampisalasala antsika indraindray? Inona no mahatonga antsika indraindray tsy mety atoky hoe hanankina ny fiainanao eo ampelantanan'Andriamanitra io? Dia misy olona dia mavita amin'ny teny mihitsy manao hoe ny fivavahana ane atao ihany fa ny fiarovan-tena ihany koa atao e. Be da be ny olona mampiasa ilay fomba fiteny malagasy, tsy fomba fitenin'ny Baiboly, ary tsy tokony ho fitenin'ny Kristianina kory ary. Dia ilay fomba fiteny manao hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Ny tiany tenenina amin'io tsy hoe le hoe tsy manampy izay tsy manampy ny tenany, tsy hoe mba manampy ny tenanao ianao dia manadio ny tenanao na mikarakara ny vatanao. Tsy dia izay loatra. Fa le hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany, ny tiany tenenina amin'izany dia hoe tsy maintsy ny fivavahana atao ihany. Fa le zavatra tsy ambadika atsy koa atao ihany. Le zavatra, le fiarovan-tena koa tsy maintsy ilaina. Itsika angamba manao ratsy, tsika ne miaro tena fotsiny, tsika angamba manao ratsy fa tsika ne misintona fahasoavana fotsiny ary. Zanak'Andriamanitra ianao mijery an'ity fahita lavitra ity. Tianao lavorary ve izay rehetra ataonao amin'ity taona 24 ity? Aza mandeha irery. Mahaiza manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra. Ankino amin'i Jehovah izay lalana tianao aleha rehetrarehetra. Zay dia mitsodrano anao handeha any amin'ny lalana mbola tsy nalehanao mihitsy ianao amin'ity taona ity. Hitety firenena maro be mety mbola tsy nalehanao mihitsy hatramin'izay. Avita lalana lavidavitra kokoa noho izay vitanao tamin'iny taona lasiny, na oharina ny lalana rehetra tsy vitana, ny toerana rehetra tsy voatsidiky ny ray aman-dreninao dia ianao nanohy azy. Ary amin'izao taona vaovao 24 izao no hatanteran'Andriamanitra an'izany eo amin'ny fiainanao.
zay dia mampaheranao eto amin'ity fahita lavitra ity ianao manaraka ny fandarana fa possible zany eo amin'ny fiaina zanak'Andriamanitra rehefa mahay manankom-po eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainantsikatsika mahay mametraka eo ampelantanan'Andriamanitra za rehetrarehetra momba antsikatsika tsy mieritreritra ny tenantsika fa dadany tsy mieritreritra ny tenantsika fa tena zay ny tena zao na zay ny tena zatsy zay ny tena ohatran'izao dia ho hitanao ane rehefa mipetraka amin'ny toerana ma Andriamanitra azy Andriamanitra meno toerana afaka hitarika anao Andriamanitra hitantana ny lalanao Andriamanitra dia hitanao fa tsy ady rery amin'ny fiainana zany ianao ary raha tsy tianao ny ady rery amin'ny fiainana ataovy eo alohanao Andriamanitra ary aza mandeha mialoha azy zany fa izy nefa nampanantena fa ndravona ny mikitontona rehetra eo alohanao dikan'izany ravina ny mikitontona rehetrarehetra zany reo zavatra hitanao rehetrarehetra tsy mety misy taona enao miezaka ihany amin'ny herin'ny tenanao misy taona rehefa itsika ihany no miezaka reraka ihany tsika amin'ny farany fa mahafinaritra n'io Andriamanitra raitsika io dia tsy mba mety reraka izy zay natonga ny baiboly fa tsy mba rendremana na matory izy zanak'olombelona ny reraka rehefa tsy matory zanak'olombelona ny reraka rehefa tsy matory na indray alina fotsiny aza fa Andriamanitra tsy mba rendremana na matory dikan'izay tsy rendremana tsy matory io dia zao manara-maso ny fiainany zanany ety ambonin'ny tany no ataony mijery ny lalana rehetra zay alaintsika isan'andro san'andro no ataony raha ianao mahay manankina ny fiainanao aminy mahay manankina ny asanao aminy mpianatra ve ianao inona ny mba objectif anao amin'ity taona 24 ity mpandraraha ve ianao inona ny zavatra mba tanjona sy vinavina ao anatinao mpanompon'Andriamanitra ihany koa ve ianao vision ohatrany ahoana no manapetraka Andriamanitra ao anatinao ary amin'ny fomba ahoana no entinao manatanteraka zay vision napetraka Andriamanitra zay mpianatra ianao dia heritreritra aminao izy tena nikofoka be fa za rangatsy maintsy rasa lavitra zay tsy maintsy tafita am'rara raha am'rara mba ho tafita daholo mpianatra an'ity temps mpianarana 724 ity ho tafita ary ho lasa lavitra ianao fa za teteny aminao manao hoe aza mandeha rery aza mieritreritra fa beatido ianao dia ho lasa lavitra miankina amin'Andriamanitra ny tanjona tianao ho tratrarina io zavatra rehetrrehetra tianao mba hatongavana eo amin'ny fiainana le fiainana mba nirinao iainana ao ariana kely ao aza miezaka amin'ny tenanao fotsiny miezaka amin'ny herinao fotsiny miezaka amin'ny fahalalana nananao fotsiny mba hatratrarana n'izany toerana tianao iainana ao ariana kely ao zany miankina mandrakariva amin'Andriamanitra ny fanadinana zay ataonao ankiny tanteraka amin'Andriamanitra ry tanora malala mety misy tanora mieritreritra hoe amin'ity taona 24 ity mba manana tanjona mba anana tokantrano amin'izay mba ho vita mariage mba tahakan'izao sy tahakan'izao mba tiako zavatra tiako hitranga amin'izany fotoana andro ray to azato za ngeza be le zavatra ao anatin'ny fonao ary mirary zay raha mirary mba ho tsofinay rano mihitsy ianao mba ho tonga soma tsara ho vita soma tsara ho tanteraka soma tsara nofinofinao rehetra fa za teteny aminao raha tianao afan'ireo olo zany olona miankina amin'ny Jesosy zany raha tianao ho saroman'i Jesosy mivoninany mandrakariva ny fiainanao mandava taona iray manontolo miaraha mandeha amin'Andriamanitra mahaiza manankina eo ampelantanan'Andriamanitra mahaiza miankina amin'Andriamanitra miankina aloha amin'Andriamanitra manontania an'Andriamanitra mangalalo torohevitra avy amin'Andriamanitra alohany andraisanao fanapahan-kevitra marina fa voizina foana raha tsy resaka tsika fa tsy eto amin'ity fahita lavitra ny amity TV ity ny hoe ty taona 24 ity dia taona ny fanapahan-kevitra andraisana fanapahan-kevitra miloha andraisanao fanapahan-kevitra manontaniava ny hevitry ny tompo aloha misy zavatra goavana tianao ho tanterahana andro tsy maintsy andraisanao fanapahan-kevitra manontaniava n'Andriamanitra tena izay mihitsy ve ny planinao hitanao fa mahatsara avy ety afaka mangataka famantarana mihitsy ianao raha tena ianao no momba Andriamanitra raha tena ianao no miaraka amiko zao ny zavatra mba tadiaviko ampafataro raha tena avy aminao marina zany zay le olona miankina amin'Andriamanitra tsy mahay mandray fanapahan-kevitra raha tsy avy manontany an'Andriamanitra tsy mahavita manao dingana anao zavatra anomboka zavatra anankiray raha tsy efa avy naka ny hevitra Andriamanitra amin'ity taona 24 ity mino fa misy tanjona mahafinaritra ao anatinao ary raha mbola tsy nisy tanjona mahafinaritra ao anatinao tsy mbola tara ianao raha androany no ametraka tanjona mahafinaritra tsara be ao anatinao amin'ity taona 24 ity tsy mbola tara raha izao ianao vao ametraka raha mbola tsisy tao fa ny akamaroantsika dia efa nisy zavatra voavolavola tao nisy zavatra mba nieritrretina tao mba nisy zavatra nirina tao mba nisy zavatra novinavinaina tao tsy ratsy akory fa zay rehetra irin'ny fony ny olona matahotra an' Jehovah ihany anie no efain'Andriamanitra eo amin'ny fiainany Andriamanitra anefa zay rehetra irin'ny fony matahotra azy ozy ny baiboly
za mino hoe mba hoe fain'andriamanitra zay rehetra mba ao anatin'ny fonao am'izao taona vaovao zao fa teteny aminao a ankino am Jehovah ny lalanao matokian'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay atao ny zavatra anankiray rehefa eo ampelantanin'andriamanitra aza mianahana tsony aza misalasala tsony aza be fanahina intsony aza matahotra intsony rehefa tonga eo ampelantanin'andriamanitra ny fiainanao ny hoavinao zay rehetra ka sainao rehetrarehetra apetraka eo ampelantanin'andriamanitra lalana tianao izorana ny zavatra rehetra tianao itodina rehetrarehetra rehefa azonao antoka hoe eo ampelantanin'andriamanitra aza sina fanahina intsony fa hoy ny baiboly hoe tsy misy marombaka zay eo ampelantanan'andriamanitra tsy misy marombaka antoka lehibe omen'andriamanitra atsika zany ahatonga anao tsy salasala ahatonga anao tsy atahotra intsony ahatonga atsika tsy hanahana intsony ahatonga atsika tsy ametraka fanontaniana intsony fa mifanontaniana tokony hipetraka sy hiverimberinao anatinao dia izao miaraka amiko ve andriamanitra sa tsy miaraka amiko amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity momba ve ny tombo sa tsy momba efa eo ampelantanin'andriamanitra 100% ve zato isan-jato ve ny fiainana sa ny ampahany ihany ny eo ampelantanin'andriamanitra zany hoe mahatonga ny olona sasany mireusira amin'ny zavatra anankiray fa tsy mahomby amin'ny zavatra anankiray mahomby amin'ny zavatra amin'ny sy ampahapahan'ny fiainana fa amin'ny zavatra ampahany tsy mahomby satria nahoana misy fotoana misy zavatra mampisalasala azy ao ohatra misy zavatra fantanina mipetraka zany ohatra ny tsiora zany izy hoe ity ve tiako hoe dia apetraka amin'andriamanitra daholo tia kosa angamba vitako tiana tsy ao arany tompo zany hoe mahatonga ny olona indraindray efa tafalatsaka ao anatin'ny fandrika anankiray na tafalatsaka ao anatin'ny lavo amin'ny toerana anankiray zay vao tafarina indray ary eo vao mieritreritra manao hoe takizay andro tompo nametraka an'izany teo ampelantananao takizay ihany nanontany anao takizay ihany mba niaino zavatra nambaranao takizay ihany za teteny aminao ny malagasy ary moa dia mavita amin'ny teny mihitsy manao hoe nenina tsy ao aloha fa ao aoriana andatsy misy taon'andriamanitra teny mandohatra zao ny taona afo zany olona mianko-po amin'andriamanitra zany ny tompo efa miteny aminao amin'ity androanyity manao hoe ankino amiko ankino amin'ny Jehovah ny lalanao rehetra matoky azy ataonao tanteraka midikan'izany dia hoe ataony lavorary ho ambinina amin'izay rehetra alehanao anao atateraka ho tonga any amin'ny tanjona rehetra zay irinao ianao ahatratra zay rehetrarehetra vinavina no kasainao ianao zany ny tian'andriamanitra olazainao anatin'izany fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao samyrery io tsy vitanao amin'ny fahaizana mampahalalana tanjaka sy hery ao anatinao ianao samyrery io ilainao ny fanampian'andriamanitra ary rehefa hitanao tsapanao fa mombanao andriamanitra dia isan'le olona tsy ho afa-baraka zany mihitsy ianao amin'ity taon'ity isan'le olona tsy ho menatra zany mihitsy ianao satria amin'ny fotoana tokony hamenatra anao dia mitratsehatra ny tompo manarona anao voninahdy tadio tsara fa fanetiko taminao teto ny tantarany Jesosy Kristy tompo rehefa namadika ny rano tonga divay tao kana tadiditsika tsara fa mba invité tao anatin'io mariage io Jesosy ary ny fotoana anankiray tokony hafa-baraka ny fianakaviana iray manontolo io nanarona ny Jesosy ny voninahdy izany fanasana izany izay ny tombotsoa le hoe miankina amin'andriamanitra izay ny tombotsoa am'le tsy mandeha rery izay ny tombotsoa le misy ny présence an Jesosy eo amin'ny fiainanao misy ny fanatrian'andriamanitra amin'izay atao izay no tombotsoa amin'le mampanompon'andriamanitra anao ary amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity eto andriamanitra dia anavaka ny olona anankiray izay tena manompo azy sy ny manao kitotoa amin'ny fanompoana azy na ihany koa tena tsy manompo azy dia hoy andriamanitra manao hitanareo tsy fitoviana misy fahasamy hafana re olona misy fahasamy hafana foana ny olona manakina ny fiainany amin'andriamanitra sy ny olona mieritreritra andeha amin'ny mokondohany fotsiny ny olona mieritreritra andeha amin'ny maizy azy fotsiny ny olona mieritreritra andeha amin'ny maha-olombelona azy fotsiny misy fahasamy hafana eo anatrehan'andriamanitra ary tokony men'andriamanitra ny olona izay nisafidy hiankina aminy fa Andriamanitra ny andavorary ny lalany rehetra Andriamanitra no andavorary ny zavatra kasaina atao rehetra Andriamanitra no hitondra azy any amin'ny toerana zay tiany hitodiana io amin'ny tanjona tiany hotratrarina io amin'ny toerana zay hitan'Andriamanitra fa mety mahatsara sy mahasoa anao amin'ity taon'ity dia za mino hoe tsy hoarovan'Andriamanitra tsy ho anao zany matoky aho hoe nampahery anao zay teny zay ary izay no mahatonga anay dia ny fiandohan'ny taona marina fa mety mbola mafanafana ao anatinao angamba zao ny fety fa zay te isitona ny sainao sy ny fonao manao hoe aza atao latsa-danja ny fiainana ara-panahy miankina foana amin'Andriamanitra izay no mahatonga antsika manasanao izahay ao anatin'ity fitaombavaka lehibe ho tanterana amin'ny alarobia ity mitoy tsika goavana be ny fitaona tanterahantsika tamin'ny 1er janvier teo zany hoe ny alarobia voalohany tamin'ity taona roapolo sy roa arivo iny ity izay
nahatsapaniny tsirairay avy ny fanatrian'Andriamanitra nahafahana nalala ny sarobidy zany hoe olona voatsodrano amakivaky ny taona 24 zany samihafa na dia nitsodrano ray aman-dreny fotsiny arany na dia nitsodrano ny olombelona fotsiny arany dia tsika mahalala ny malagasy miteny hoe nitsodrano zava-mahery dia lehibe zany ary za tena mampahery anao hoe ny andrasa tsodrano mba mandraisa tsodrano avy amin'ireny ray aman-dreny na dia ny ray aman-dreny niteraka anao ary mandraisa tsodrano avy amin'izy ireny fa entinao amakivaky ny taona 24 zany mba ahatongavanao any amin'izay zavatra rehetra nieritreretinao ahatongavana izany dia ilaina izy ireny aza velana aza manao zay mampalahelo andrendray aman-drendreny mba hitsofa ny rano tsara anao amakivaky fiainana eo amin'ny eto amin'ity zao tontolo zao ty zany dia manasanao zay amin'ity alarobia ity zany manomboka amin'ny valora sasany maraina taka nefa mahazatra antsika ihany dia efa manomboka izay fotoana izay ny toerana tsy miova mbola eto amin'ny grande salle les trois frères andrefana ambojanaary ihany itsika rehetra mpamonjy ny fitaombavaka rehefa alarobia maraina ety amin'ny samafa tanjombato ambany atsimo dia tsy misy zany eny amin'ity alarobia ity fa mbola mitambatra eto amin'ny trois frères aloha tsika noho ny fandaminana ny tena marina tsy misy fitaombavaka intsony mihitsy eny amin'ny samafa iny fa efa nisy toerana anankiray izy efa alefa amintsika eto ihany moa ny mahakasika an'izay antaterahantsika ny fitaombavaka mahafinaritra dia mahafinaritra io toerana tsara afahantsika mitady ny tompo amin'ny fomba malalaka ihany koa izany toerana mahafinaritra be zany dia mitambatra eto amin'ny trois frères mongoté andrefana ambojanaary tsika amin'ity alarobia ity manomboka amin'ny valora sasany maraina dia efa manomboka izay fotoana izay dia manasa antsika rehetra hitady an'Andriamanitra ametraka ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ity taona 24 ray manontolo ity eo apelatan'Andriamanitra zato isanjato tsy misy andrimbinana na dia kely akory azy eto maranona fotoana dia hivavaka ho anao abotahin'Andriamanitra ianao maranona fotoana dia hivavaka ho anao abotahin'Andriamanitra ianao hijery manokana anao any Andriamanitra ary zany teny mba napetraka Andriamanitra tao mba vampanompo tamin'ity an'io ity zany dia mba ho tanteran'Andriamanitra tsy misy diso eo amin'ny fiainanao hivavaka tsika tompoko manome voninahitra sy misaotra anao tanteraka izay tompo malala ny amin'ny fandarana totosa somatsara teto androany misaotra ny amin'ny teninao eny fa na dia fohy sady tsotra aza ny zavatra nampitaina teto dia isiako ny lehibe eo amin'ny fiainanay ane zany Andriamanitra mangataka manokana mihitsy aho andreto olona tsirairay avy reto mino Andriamanitra raiky fa na inona teninao zay ho raisinay amin'ity fiandohan'ny taona ity hoentinay amakivaky ny taona 24 zany tsy andalo fotsiny tahaka ny rano atondraka eo lamosiny gana sy ny gisa tompo malala eletika lala any anatinay amoa any anatinay tondra vokatra tsara eo amin'ny fiainanay andavanandro ary dia matoky atompo fa ay manankina ny fiainanay eo ampelantananao zay manomboka androany ka tsy anderery zany satria tompo malala zay mahatsapa fa hito amin'ity zao tontolo zao be fahavalo ity dia tsy afaka manderery zany zay raha tsy miaraka aminay ianao dia mino atompo zany teny zany any hoterizinao anatin'ny fony tsirairay avy tao miany koa ny tsirairay avy anana hetaheta amin'izao fiandohan'ny taona izao ay manankina ny fiainana eo ampelantananao amin'ny anara maherin'i Jesosy tompo amen ina sy tompoko izay ny fotoana miarahantsika ao amin'ny fotoana manaraka indray averiko farany ny fotoanantsika amin'ity an'ity amin'ity alarobia ity amin'ny valora sasany maraina etsy amin'ny grande salle les trois frères andrefana ambojanaary na dia mety voasambany ary ianao nanaraka ny fandarana manangana Kristianina Matanjaka dia ianao mihitsy koa no asainay ho avy ao anatin'izany fotoana izany ametraka ny fiarahana eo ampelantan'Andriamanitra tsika mandava taona dia zao mois de janvier na fiandohan'ny taona izao ty volana janoary ray manontolo ity no andraisantsika toromarika avy amin'Andriamanitra mba tonga antsika tsy solafaka eny am-pandehanana eny amin'ny fanarahana an' Jesosy eny izany amin'ny valora sasany maraina dia manomboka izay fotoana izay afaka tonga ianao dia mitady an'Andriamanitra ao amin'ny toerana malalaka dia malalaka itsika iaona amin'ny tompo ao anatin'izany rehetrarehetra izany madame Larissa Lydie Randriarimalala nytoeto amin'ny fandorana misaotra ny namana Aina Iva Pero tetsy amin'ny lafiny ara-teknika tahin'Andriamanitra tompoko Manangana Kristianina Matanjaka Manangana Kristianina Matanjaka fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raony lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana Kristianina Matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lydie Randriarimalala manangana Kristianina Matanjaka